Mikisaka miankandrefana ary mahafaka 20 km isan'ora fahita raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Vinavinaina hiditra an-tanety anio alina raha mpitso maraina eo anelanelan'ny Sainte Marie sy Brickaville kosa ity rivo-doza ity. Ny vaovaon'ny toetrandro avy hatrany no andehany ko afa-tsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tombanana hiditra an-tanety androany alina na rahampitso maraina ilay rivo-doza fahita. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro, efa hita taratra amin'ny tapany atsinanan'ny nosy ny tangoron-drahona miaraka amin'ity rivo-doza ity ny tapany maraina teo. Nanamafy ny fepetra rehetra tokony hoarahana sy isorohana ny loza moa ny tompon'andraikitra ny makasika izay avy hatrany ary. Tany amin'ny 1.7 kilometatra ny atsinanan'ny Toamasina no nisy ny foiben'ny rivo-doza fahita ny hariva tamin'ny 4 ora teo. 70 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiditra 10 kilometatra isan'ora manakaiky ny fiobeiny. Mikisaka miankandrefana ary mahafaka 20 kilometatra isan'ora fahita raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Vinavinaina hiditra an-tanety anio alina na raha mpitso maraina eo anelanelan'ny Sainte Marie sy Brickaville kosa ity rivo-doza ity. 10 kilometatra atsinanan'ny Tamatavy dia mitondra rivotra 70 kilometatra isan'ora, tafio-drivotra 10 kilometatra isan'ora. Mikisaka miankandrefana ary mahafaka 13 kilometatra isan'ora. Dia andrasana ny fidirany an-tanety no ny rahampitso maraina be eo anelanelan'ny Sainte Marie sy Brickaville. Ankoatra ireo filazana miloko mena sy mavo, nahato nanomboka ny tolakandro teo ihany koa ny fampianarana any amin'ny faritra Atsinanana isorohana ny loza ateraky ny andro ratsy. Filazana loza mitata miloko mena ho an'ny Ambatosoa, Analanjorofo, Toamasina Voaloha sy Faharoa, Brickaville, Vatomandry, Antanambaomanapotsy. Dia loza manambana miloko mavo any Alaotra Mangoro, Antalama, Andritsara, Befandriana Avaratra, Mahanora ary Mahalamba. Ikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina. Voarara araka izany ny fampiasana ranomasina any amin'ireo faritra voakasiky ny loza. Mila manaraka vaovao tsy tapaka mahakasika ny fivoaran'ny loza ihany koa ny mponina amin'ireo faritra ireo. Ny any an-dranomasina